Ampifaliana hatrandray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranao amin'ny tian'ity asaina ampanajana ary ianao anaraka ny fandarana hatrany farany. Amin'ny ankapobeny dia saika hanorana ny andro manerana nosy, afa-tsy ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy Atsimo andrefaniny. Tsara nefa ny manamarika fa ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra amin'ny faritra Atsimo andrefaniny. Izay ny amin'iny fandahoja irentsika amin'ny atsipiriany ary ny mety ho toetry ny andro ao an'ny rapitso. Ny maraina zao dia hisy sanoram-baratra ny aty amin'ny faritra Androy aty, azo orana kosa ny aty amin'ny faritry Antalara toka hanao endrika tandrivindrahona izany aty nosy Besambrano sy Atsimo Atsinanana aty. Andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ho an'ny faritra sisa. Ny hariva kosa indray dia hifandimby-ndrahoana sy masoandro ny aty dia nakatra aty Atsinanana sy ny morontsiraka Atsimo andrefaniny. Azo orana tandrivindrahona kosa ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny atitan'ny Analanjorofo, ny atitan'ny Sofia sy Alaotriny. Anorana tandrivindrahona Araikotrika kosa ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso dia 17 degré Celsius zao ny ambany indrindra hitantsika aty Antananarivo sy Vakinankaratra, ary ny maripana ambony indrindra dia mananika hatrany amin'ny 13 degré Celsius hitantsika aty Diego nosy Besambrano sy Mahevatanana aty. Raha toka hivoaka ivelan'ny Madagascar kosa ary ianao dia toy izao ny mety ho toetry ny andro ho an'ireo misy manodidina sy tanan-dehibe. Anorana tandrivindrahona ny any Paris, Comores sy Seychelles. Hifandimby-ndrahona sy masoandro any Milan, Bangkok, Nairobi, Maurice. Andrahoana ny andro any La Réunion ary ho avy kosa anorana any Johannesburg. Ho an'ny rapitso ny masoandrontsika dia pesaka amin'ny 10 ora mahery 7 minitra raha toka iletika amin'ny 9 ora mahery 9 minitra. Izay indray ary no azona rosanao tamin'ity ality manome fotoananao ary amin'ny manaraka iray veloma tompoko.